avec C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Transformez votre intérieur avec Zinda. Zinda, mon rêve se réalise enfin. Manolotra ho anao ny vaovao. Salama tompoko, tonga soe tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voaja fiafy. Manolotra anao ny vaovao. Vanim-potoana lehibe eo amin'ny finoana kristianina ny fankalazana ny Ascensiona ny akaran'i Jesosy Kristy any an-danitra. Nahitana fanompoam-pivavahana manokana avokoa arak'izany ireo fiangonana androany. Miantso ny fiangonana mpikambana ny foibe ny FFKM hiara isa lasy handray anjara amin'ny fokoanan-doha-pirenena izay ataony amin'ny herinandro ho avy izao. Anivelany maro ireo teboka ifampiresahany filosinosy Amerikanina mandritra ny feonany rotonta. Ny firenena roa izay avy ny fanolana ara-barotra ka andrasana marimaritra iraisana momba izay. Ny any Tsipriandreo. Akafaliana trano tomboka lasongo vava no hitsidihany indray ny tokantranonao amin'ity ality tonga soa atao anaty fotoana ny fampalalam-baovao manasa no avy hatrany anaraka ny Antsiprian'izay. Ety ampanombohana dia tsy hainy tsy arahaba ny kristianina rehetra na tratra ny Ascension tamin'ity androany ity fa hoe tsika manokatra ny fiarahana. Vanim-potoana lehibe eo amin'ny finoana kristianina ny fankalazana ny Ascension na ny akaran'i Jesosy Kristy any an-danitra. Saika nahitana fotoam-pivavahana manokana momba izay avokoa arak'izany ireo fiangonana tamin'ity androany ity araka ny fanazavana. Isan'ireo dingana lehibe ao anatin'ny tantaram-pamonjena ny Ascension ka tsy tokony ho adinoina na atao ambanin-javatra ihany koa. Tojondrina tahiry. Anisan'ny fankalazana lehibe eo amin'ny finoana kristianina ny Ascension hoy ny mpitandrina nanaovana fanadihadiana. Fotoana ahatsiarovana ny akaran'i Jesosy Kristy any an-danitra izy ity. Indraindray nefa tsy dia omeny ny kristianina lanja loatra izany fankalazana izany hoy hatrany ny fanazavana. Ty fotoana sarobidy tokoa eo amin'ny finoana kristianina. Ranomarina somary adinodin'ny mpino izany fotoana izany ary voapirofo izany rehefa tonga amin'ny vanim-potoana isiny ny fahatongavany ohatran'izao dia raha tsy misy événement na zavatra atao amin'ny fiangonana dia indraindray vitsy ny mpiangona. Tsy afaka misaraka eo amin'ny tantaran'ny famonjena ny fahaterahan'i Jesosy ny nahafatesany ny nitsanganany tamin'ny maty sy ny fiakarany any an-danitra. Tsy afaka misaraka eo amin'ny tantara zany amin'ny tantaran'ny famonjena. Ny fankalazana ny Ascension dia manambara ihany koa fa manakaiky ny Pentecoste. Fotoana nidina ny fanahy masina tamin'ireo apôstôly. Mampatsiahy ny mpino ankehitriny ihany koa izany fa niakatra any an-danitra i Jesosy Kristy nefa mbola hiverina indray ary nandefa ny fanahy masina hitoetra eo anivon'ireo mpino. Anankiray amin'izay mahazava-dehibe ny akaran'i Jesosy any an-danitra dia ny hoe raha tsy miakatra any an-danitra izy dia tsy ho tonga ety ny fanahy masina araka ny teny fikasana izay nomeny ray ho azy. Andeha aho izy fa mahasoa anareo, mahatsara anareo ny fialako fa raha tsy mandeha aho dia tsy ho avy ety aminareo ny mpananatra dia ny fanahy masina. Fa hetsekilany koa nefa raha niakatra Jesosy dia izy tena mihitsy ny teny hoe andeha aho anamboatra fitoerana ho anareo, raha anamboatra fitoerana ho anareo dia ho avy indray andray anareo ho any amiko. Handretrarehetra zany no mampatsiaro ny mahasarobidy ny fotoana tahaka an'izao ka dia antenaiko fa ny amin'ny ho avy dia anao zava-dehibe ny amin'izany ny fiangonana izay mety nanadinodino ny fotoana tahaka izao. Ho an'ny teo anivon'ny FJKM Makazomanga Kristy fiorenana manokana, nisy ny fanokanana ireo katekomena ho mpandray ny fanasan'ny tompo. Nandritra ny fanompoam-pivavahana no tanterana androany fomba efa mahazatra eo anivon'ny fiangonana izany isaky ny vanim-potoana tahaka izao hoy ny fanazavana.
izay zany ny Ascension tamin'ity androan'ity fa miantso ny fiangonana mpikambana ny foibe ny FFKM hiara isa lasy andray anjara amin'ny fokoanan-doha izay ataony amin'ny herinandro avy izao. Ny talata 7 Mey izao no anokafan'izany amin'ny fotoam-pivavahana ka hanasana ny rehetra ho tonga hanatrika ihany koa hony teo anivo ny FFKM. Mandao arahantsika amin'ny fanampanazavana mikasika izay. Araka ny fanampahafantarana antsika, ny FFKM dia anatanteraka fiaonam-be eto Antananarivo ny 7 hatramin'ny 20 Mey 2024 ho avy izao. Izany dia raha ny manatanteraka miaraka amin'ireo ratsamangaiky rehetra mandrafitra ny FFKM, foibe mpiangonana, ny birao foibe, ny sampanasa, faritany, ny firaisan'ny FFKM ary indrindra foibe nasionaly. Izany dia natao indrindra andinihana ny FFKM ny fiainana anatiny sy ny fiainam-pirenena amin'ny mampitily sy mpaminany azy eo anivon'ny firenena. Koa miantso ny zanany rehetra ny FFKM mba hiarombavaka ho fanombohana izany ny talata 5 Mey ho avy izao manomboka amin'ny 10 maraina ao amin'ny FJKM Akadikely, ary ny famarahana kosa dia ataony alakamisy 20 Mey 2024 ao amin'ny ekara Masinda François Xavier Tanimena. Koa manentana antsika vahoaka sy ny kristiana rehetra hiara-mimpoa mampanahy amin'izany fotoan-dehibe izany. Nanatitra requête teny anivo ny fitsarana avo momba lalam-pandrenina ny solombavam-bahoaka amin'ny Madagasikara voafidy tao amin'ny distrika Anarivon'ny Mamo Omaly manoloana ny toe-draram-pirenena amin'izao fotoana izay tsy mandeha amin'ny loany ny araka ny fanambarana nataony fivondrona Beneveka. Tsapany fioara-pefo sy ny fandikana ny lalam-pandrenina nataony fitondrana amin'izao fotoana izao. Tsy maripotra ny fokoanan-doha-pirenena lazaina hitondrana ny fanavaozany. Tsy ampitsony ny mitabataba sy maneho atizerana fotsiny ka antony fanapahan-kevitra ho ity solombavam-bahoaka ity. Andao arahantsika ihany koa ny fanampanazavana. Ankehitriny hitantsika ary tsapany rehetra fa ny teny koa ny aveka fa mivoana dia mivoana tanteraka amin'ny zavatra nitahina ny olona anio ataony fanjakana fanavaozana ankehitriny. Menamenina daholo ny olombelona rehetra nametraka requête eto anivon'ny ACC ahafahan'ireo tsara ambony eto amin'ny ACC manapa-kevitra izay aseta valam-pirenena fa ahitantsika fantatsika tsapatsika ireo fioaram-pefo amin'ny fandikana ny lalam-pandrenena, fioaram-pefo fa tsy fanajana ny fanapanana ataony ACC nanomezana fanjakana ary hitantsika mazava izany ary tsy maharipototra intsony ny fikarakarana ny konservasion nasionalina sy ny fifidianana amin'izay avy. Lafomba hafa mampametra-panontaniana amponina amin'izao fotoana ny fanapahan-kevitra raisin'ny komuna Antananarivo renivohitra mikasika ireo asa fanorenana samihafa manodidina Analakely. Misy ireo andraisana fanapahan-kevitra avy hatrany ary misy ireo tsy ahitana fanazavana sy fepetra raisina mitovy ny fampiarana ny lalàna raha izany no mitranga amin'ny fitantanana ny tanàna Antananarivo amin'izao fotoana izao. Niteraka resabe teny anivon'ny fiarahamonina ny mpandrahara sy ireo mpanaraha-maso ny fanapahan-kevitra noraisin'ny komuna Antananarivo renivohitra ny fiandohaniny ity herinandro ity nanisy tombo-kase na sele ireo trano mbola eo ampanorenana eny Analakely noho ny tsy fanarahan-dalàna ka nahazo didy fampitsarana asa. Maneho izany fa mikendry ny ampanjaka ny fanajana ny lalàna, mifeny fanorenana sy hiaro ny vakoka ara-maritrano eto Antananarivo renivohitra ny tompon'andraikitra eo anivon'ny komuna. Dingana lehibe sy ilainy izany indrindra amin'ny faritra manan-tantara sy stratéjika tahaka ny Analakely. Na izany, mipetraka sy miverimberina eny anivon'ny olo-pirenena ny fanontaniana. Nahoana ny misy fanarenana sasany saziana avy hatrany ary misy tetikasa goavana hafa mbola manohy ny asa, tsy ahitana fepetra entitra raisin'ny komuna. Misy fanavakavahana ve ny fampiarana ny lalàna raha tsy ilaza fa tsy ilay R+6 araka ny angom-baovao natao sy ny antota taratasy ara-teknika nodorena ary koa ny faneho-kevitra ireo olo-pirenena sasany. Voalaza fa maro ireo olana sy fanamariana mikasika ity tetikasa ity. Isan'izany tsy fanarana ny fepetra amin'ny feny fanorenana sy ny fandrindrana ny tanàna, fivoaram-pefy amin'ny tahan'ny fibodonan'ny tany, tsy fanajana nelanela na ara-dalàna amin'ireo trano manodidina, fanontaniana mikasika ny fanarahana ny fitsipika amin'ny feny faritra arovana ho an'ny vakoka ara-maritrano, ara-tanan-dehibe sy ara-tontolo iainana, ny fitaraina ny mpifanolo-potirindrina momba ny fametrana ilay trano.
na teo aza nefa ireo fitarainana ireo mbola tsy hita mazava amin'ny pahibe maso hatreto ny fepetra entitra no raisin'ny commune mitovy amin'ilay fanasiana tombo-kasena tao tamina fanorenana hafa. Mitovy ve araka izany ny fampiarana ny lalàna eto Antananarivo renivohitra indrindra ho an'ny Analakely sy ny manodidina raha ny resaka fanorenana no resahana. Rehefa fanorenana kely tsy miandela dia akatony, raha trano lehibe dia mbola manohy ny asa na dia voalaza fa misy ny tsy fanaran-dalàna araka ireo tatitra teknika samihafa. Toa tsy misy fepetra raisin'ny commune eo anatrehan'izany. Takiana araka izany ny mangarahara, ny fitoviany rehetra manoloana ny lalàna, ny fanajana ny lalàna mifeny fanorenana ho an'ny rehetra, ny fiarovana ny vakoka ara-maritrano eto an-drenivohitra. Manana fahafahana hanazava sy ampitony ny ahihany be sy ny maro ankehitriny ny commune Antananarivo renivohitra sy ny ministera tompon'andraikitra ary miandry mazava ny valin'izany ny olom-pirenena. Manaraka ny lalàna manan-kery ve ny antota taratasin'ireo trano R+6 io, nisy fanomezan-dalana manokana ve nomena, nisy fanaraha-maso ara-teknika ve natao, nahoana no tsy mitovy ny fepetra raisina amin'ny tetikasa sasany. Tsy faritra tsotra i Analakely, mariky ny tantara, ny toe-karena ary ny maizy azy ara-maritrano eto Antananarivo renivohitra izy. Tokony hanaja ny fenitra sy ny lalàna, ny asa fanorenana vaovao rehetra, isorohana ny fikorontanan'ny fandrindrana ny tanàna izay mety hanimba maharitra ny endriky ny renivohitra. Ilaina ny fampandrosoana ara-tanan-dehibe, saingy tsy maintsy atao ao anatin'ny fanajana ny lalàna, ny vakoka, ny zon'ny olom-pirenena. Ankehitriny, tsy tombontsoa manokana no takenimponina, fa fitoviana sy ny rariny amin'ny fampiarana ny lalàna. Ao anatin'izay fandaminana ny tanàna ny Antananarivo izay hatrany manome 2 herinandro ho an'ireo kooperativa mpitaterana indrindra ny suburbain miasa sy mampiasa ny toeram-piantsonana eto an-drenivohitra. Handamina ny fitarainan'ireo mpanjifa ny tanàna ny Antananarivo amin'izao fotoan'izao raha ny fanazavana. Maro ny fitarainan'ny mpanjifa mahakasika ny tsy fanarahan-dalàna ataon'ireo fiara fitateram-bahoaka ireo ka hosaziana avy hatrany aorian'izay ireo fiara tsy manaja ny bokina ndraikitra sy ny lamy manapetraka momba ny fifamoivoizana eto amin'ny tanàna ny Antananarivo renivohitra. Andoarantsika ny Antsiprian'izay. Malona ny fitarainana maro samihafa mahakasika ny fandikan-dalàna ataon'ireo fiara fitateram-bahoaka eto an-drenivohitra, ho hamafisina ny fanaraha-maso sy ny fanasaziana ireo fiara fitateram-bahoaka mandika lalàna eto Antananarivo, ho ny teo anivon'ny DTMU na ny Direction des Transports et de la Mobilité Urbaine ho anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. 2 herinandro na tapa-bolana no omena ireo kooperativa mpitaterana suburbain izay miasa sy mampiasa toeram-piantsonana eto an-drenivohitra ahafahan'izy ireo mandamina ny fitarainan'ireo mpanjifa ka hisy ny sazy aorian'izay raha ny fanazavana. Ao aorian'izay tsika vao misy indray midinika hoe iroso amin'ny mety ho fanasaziana na efa milamina le izy ka raha milamina moa ny toe-javatra inona no tokony hanasaziana sy olona fa raha misy ny fandikan-dalàna dia anytsika izay vao miroso amin'ny hoe fanasaziana. Andray ny andraikitra manandrify azy ny kooperativa mpitatitra ho fiantohana ny famaliana miopana amin'ny filan'ny vahoaka raha ny fifanekena nandritry ny dinika teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra omaly. Ho hamafisina ny fepetra fanaraha-maso ny fiara fitateram-bahoaka miasa sy mivezivezy, ialana amin'ny fomba fiasa gaboraraka toy ny tsy fanajana ny zon'ny mpanjifa, ny lalàna mifeny fitateram-bahoaka izay andrakita ny commune Antananarivo renivohitra sy ny ATT, amin'ny alalan'ny fifampiresahana amin'ny polisy ny fifamoivoizana ho hatrany ny fanazavana. Ny isan'ambaratongany dia samy mandray ny andraikitra amin'ny fanandrify aminy ary ao anatin'izay dia hoe nisy ny fifanekena teo samy andray ny andraikiny ny tsirairay dia omena ny tompony andraikitra eny anivon'ny kooperativa aloha zany ny fandaminana, omena fotoana zareo ifandamina amin'izay. Ny eto anivon'ny ATT sy ny commune urbaine kosa dia ifandamina indray amin'ireo mpitandro filaminana izay tompony andraikitry ny eny an-dalambe amin'ny fandaminana ny eny an-dalambe. Raha iverenana, ny somaly ny fampiatsoan'ny commune Antananarivo renivohitra ireo kooperativa suburbain izay miasa sy mampiasa toeram-piantsonana eto an-drenivohitra andaminana ny toeram-piantsonana sy ny fifamoivoizana eto an-drenivohitra. Tanjon'izany ny hanatsarana ny kalitaon'ny tolotra ho an'ny daholobe.
tsy mahavelona ny tenany sy ny ankonantsony ny ankamaroany ireo tanora eto Madagasikara amin'izao fotoana izao noho ny tsy fananan'asa. Hony teo anivony fikambanana Zaramira, izy ireo izay nanamafy fa tsy mitady zavatra hafa ao anatin'izao fitondrana izao ankoatra ny fanomezan-danja ny sosialim-bahoaka ankehitriny. Doaratsika ny Antsiprian'izay. Midonanam-pona araka ny fomba fiteny ireo tanora eny ambany tanàna. Noho ny tsy fisian'ny asa hoy ny tompony andraikitra avy ao anivony fikambanana Zaramira. Izy ireo izay nitondra ny fitarainany ny anaovana laharam-pamiana ny sosialim-bahoaka ka tafiditra ao anatin'izany ny fampananan'asa ny tanora. Misy amin'izy ireo no efa mamelona ankohonana fa tsy manana fahafahana amin'izany raha ny fanazavana. Ireo zao misy tanora be da be koa moa ny tanora mpanorany vita tananay tsy manana anton'asa ireo nefa ny fanarahana dia hoe mba hampanan'asa ihany koa. Izy etỳ ambany tanàna tsy manana anton'asa, tsy manana antom-pivelomana nefa ny afa mamelona tokantrano sahady dia izany zavatra rehetra izany ny matomatesanay hoe mba tokony hijerena amin'izay ny sosialy satria tafiditra ao anatin'ny sosialim-bahoaka ny resaka fampananan'asa. Teo ara nandalo ny premiera mai ohatra hoe tsisy programa mazava momba ny resaka asa nefany ny tanora zany no maro anisa eto amintsika dia tsy miasa ny andro tokony. Anisan'ny fangatahana nataon'izy ireo ihany koa ny hamahana ny olana ny jiro sy ny rano. Tsy araky ny fangatahana sy ny fanarahana tena kianja no misy amin'izao fotoana fa ny mifanohatra amin'izay hoy izy ireo. 25 septembre 2025 tompoko dia resaka rano sy jiro ary nidina teny kianja daholo tsika angambany na ianareo mpanao gazety hitanay teny. Rehefa tonga ny aty aoriana fito volana aty aoriana mbola tsy misitraka an'izany. Izay mampatonga anay mampaneny lakolosy hoe tsy mifanarahana izao zavatra iainantsika izao satria ny jiro sy ny rano no fototry ny maha olona ary anisan'ny matomatesana ary zany anisan'ny nahafatesana olona nampatonga ny fanovana fitondrana teto Madagasikara. Nefa ny amin'izao fotoana izao mbola miverina ihany zay tsy mitaky zavatra hafa ankoatra ny fanomezan-danja ny sosialim-bahoaka ny fikambanana ary manantena valy ny mahafapo avy amin'ny fitondram-panjakana raha ny fanazavana hatrany. Antoky ny filaminana sy ny fampandrosoana ny fiarahamonina sy ny firenena ny fanomezana lanja ny sosialim-bahoaka ka tokony ataovy andondra raha izany. Dia izay ihany koa no entintsika amin'ny CDVT ao anaty dokam-barotra aza misaraka amin'ny ary. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voenja fiafy. Manitsy azon-damosina ary manampy amin'ny fitsaboana azy. Fonina azy safidianana. Tsy tiany bibikely io tsy mandray lelanafo. Azo andalorana. Azo atao coussin ao anakanapé. Mety boela gilet de sauvetage. Ary mbola misy tapis mahasolotsia amin'ny loko isan-karazany, tsy mifidy toerana n'aiza n'aiza. Mahatapy soka, mora diovina sady tsy matahotra rano, nefa malefaka. Pegasus koa dia mbola manana canapé sady fandriana. Ary isolant thermique, ilay mampangatsiatsika ny atitrano amin'ny andro mafana sy mihazona ny hafanana amin'ny andro mangatsiaka. Dia tonga varaliana fa misy refizety. Tiako Jimina mangala etaetanaka manala etaeta itanao mpivatraretraretra meilleure qualité mitondra vitamine C Jimina ny goût-tegna naturel tsy pirate fa tegna réel parfum orange fraise coco sy parfum maro isan-karazany Jimina avy Europe amle tegna top Mina mety amina. Maka isôry pasiana lasy ve? Hello up, mety amin'toa tolotra miavaka ny 400 sy 500 mahery ihany 500 méga nahavitra 80 minitra 900 ariary fotsiny afaka vidiana foana rehefa lany. Hello up 500 méga 500 ariary monja tsotra kely tiandreo aingana ny dièse 322 étoile 61 dièse na midira ao amin'ny super app. Yes c'est moi. Yes.
Anohizantsika ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-bavao amin'ity ala ity. Manoloana ny filazana azy ho mikonokonona fanonganam-panjakana amin'izao fotoana izao. Nandiso ny fanelezana vaovao ataon'ireo mpanohitra ny teo anivo ny vondro ny tambabeny Pitolona tamin'ity androany. Nanamafy izy ireo fa manohy ny fanohanana ny fitondrana fanavaozana izay tarihany filoham-panjakana ny tambabeny Pitolona. Izy ireo izay miantso ny anokafana fanadihadiana sy andraisana fepetra amin'izay fanelezana vaovao tsy marina izay mahazo vahana eto amin'ny firenen'izay. Gabain loha. Nivoaka tamin'ny fanginany ka nitsipaka sy nandiso ny vaovao miely milaza azy ho mikonokonona fanonganam-panjakana ireo tanora mpikambana eo anivon'ny vondro ny tambabeny Pitolona. Lazain'olona izay fa mikasa manomana fanonganam-panjakana izay lavinay marindrano zany satria izay solotena reto dia voarain'ny PM teny ka manaraka izay resaka izay indrindra dia mangataka izahay ny avy any amin'ny primature aiza le toin'le fifampiresahana teny izay mbola tsy nisy tohany mandraka ankehitriny. Angatahana ny fandraisana andraikitra makasika an'ireo olona mieritreritra hanaparitaka vaovao tsy marina makasika ny tambabeny Pitolona satria raha izahay ny eritreritra n'izany fanonganam-panjakana zany tompoko tsy tao amin'ny ANS ampefilony ny vory fa mety mijery toerana tsaratsara satria matoa hanonga-panjakana zany vola no resaka. Nanamafy izy ireo fa manohana ny fitondrana fanavaozana tarihin'ny filohampanjakana Kolonely Randrinirina Mikael mijanona ho arifany ny fitondrana mijoro ankehitriny ny tambabeny Pitolona fa tsy mpamboly korontana. Iverenantsika vetivety ny vaovao momba ny fiadidiana ny tanàna ny Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao. Tsy nanaiky ny vahaolana naroson'ny commune ireo mpivarotra amoron-dalana etsy anoloana ny tsena amin'ny petite vitesse Analakely noho izy ireo tsy mahalafo raha ny tatitra raha ny fanazavana ny entin'izy ireo. Mangataka ny hijanona eo amin'ny toeram-pivarotana izy ireo mandritra ilay 5 andro nomen'ny commune ialany. Mila manaraka fandaminana avokoa ny rehetra hoy ankilany teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra manoloan'izay. Doratsika ny Antsipriana. Tsy manaiky ny hiditra any anaty tsena ireo mpivarotra fa leo eny amoron-dalana ihany hoy ireo mpivarotra. Ny vahoaka malagasy mihitsy no efa tsy mividy zavatra any anaty tsena intsony fa efa zatra eny an-tsisin-dalana hoy ireo andiana mpivarotra teny amoron-dalana ka leo izy ireo hijanona eny amin'ny arabe ihany hoy ny fanazavany. Ny ao anaty tsena zany efa tsy mahazatra ny vahoaka malagasy fa ny zavatra amidinay dia saika eny amoron-dalana daholo no misy mividy. Ny vahoaka malagasy mihitsy zany tsy mety hividy zavatra any anaty tsena satria matahotra ry zareo ny hoe misy ny tsy fandriam-pahalemana dia tsy mahazatra ny olona fa ny mpividy mihitsy dia eny amoron-dalana tsy afaka ny varotra any mihitsy zay ka dia zao mangataka zay mandritra ilay 12 andro menanay alohany ihany mbo an'ilay tetikasa moa nolazain'ny PDS hoe misy tetikasa atao dia alohan'ilay mba hivarotra zay mandritra ilay 12 andro amin'ilay toerana misy anay. Le tsena anatiny aloha tompoko tsy mety aminay satria ny malagasy tsy mety hividy zavatra anaty tsena. Ary zay raha an'izay no mivarotra roa tokom-bolana zay vao malafo entana 3,000 ariary to. Tsy tokony hisy mpivarotra intsony kosa eny amoron-dalana rehefa tapitra ny feam-potoana 12 andro hifindrana ao anatin'ny tsenan'ny petite vitesse hoy ny avy ao anivon'ny commune. Manoloana io fandaminana napetraka io mila manaraka fandaminana ny olona rehetra hoy ireo olom-pirenena nanaovana ny fanadihadiana ary nanamafy zany ihany koa ny teo anivon'ny commune Antananarivo. Tena diso be namana mandroaka mpivarotra tsy varotra tsony apiditra anazy ao anatin'le tsena no tanjona ary indrindrandrindra mba ampianatra ny mpivarotra mba anana hiditra amin'ny sehatra ara-dalàna na dia le farafahakeliny azy na dia inona moa tiako tenenina farafahakeliny tsy maintsy mba fantatra kosa hoe iza marina moa le mpivarotra dia inona marina moa ny amidiny dia mila fantarina zay farafahakeliny zay aloha atomboantsika anazy tsy maintsy atao. Misy andraolana foana ireo mpitantana ny fandimby tamin'ny fandaminana ny mpivarotra amoron-dalana teto Antananarivo. Nisy ireo tsena efa naorina izay mipetra-potsiny amin'izao fotoana izao fa tsy misy mampiasa. Betsaka ireo nikasa anala ireo mpivarotra fa niverin-dalana tamin'ny fanapaha-kelo'ny foana isaky mafana ny toetra raha. Ny arabe ho an'ny fiara, ny trottoir ho an'ny mpandeha tongotra ary ny tsena ho an'ireo mpivarotra.
hoy ireo rehetra mitantana ity tanàna na Antananarivo ity, ny zava-misy isaky miroso amin'ny fanatratrarana izay tanjona izay. Misy hatrany ny fitokonana sy fitarainana ataon'ireo voakasika ka miemotra hatrany ireo mpitantana ny tanàna. Vokany, io mbola mikorotana io ilay renivohitra Madagasikara mandraka androany na efampolony aza ny PDS sy ny ben'ny tanàna ny fandimby. Andrasana indray araka izany afaka 12 andro. Hiroso ve ny eo anivon'ny commune hampiditra ireo mpivarotra ao anatin'ny tsena sa amela ny kaboraraka sy ny goragora toy ny mahazatra. Miresaka an'izay fampanarahan-dalàna izay sika fa ho an'ny sihetry ny asa tanana malagasy. Sakana ho an'ny fampandrosoana ny asa tanana malagasy sy ny tsy fidiran'ireo mpisihatra ao anatin'izay tontolo ny ara-dalàna sy ny matian'izay. Antony anentana amin'ny ministera ny fizahantany sy ny asa tanana azy ireo indrindra amin'izao fisokafan'ny tsena iraisam-pirenena izao ahafahana manondrana sy manitatra ny tsena any ivelany ny lalam-barotra ihany koa ao anatin'izay. Doaratsika ny Antsipriana. Tsy mbola anatin'ny sehatry ny matianina sy manara-drafitra na ara-dalàna tretony ankamaroany mpanao asa tanana eto Madagasikara, sakana tsy ahafahan'izy ireo manondrana vokatra mankany ivelany, tsy ahafahan'izy ireo miroborobo ny teo anivon'ny ministera ny fizahantany sy ny asa tanana. Efa misy amin'izao fotoana ny hetsika maro samihafa natao hanomezan-danja sy hampiroboroboana ny vokatra asa tanana malagasy, na ho an'ny mpanjifa eto an-toerana izany, na ho an'ireo mpanjifa amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Isan'izany ohatra ilay foire artisanale et touristique Gasikara-Manja 2026 izay ho tanterana ny Suèvre Frantsa ny 14 hatramin'ny 17 Mei ho avy izao, natao hanampiana ireo mpanao asa tanana ara-dalàna amin'ny fitadiavana lalam-barotra. Antony anentanana ihany koa ireo mpanao asa tanana izay mbola anatin'ny sehatry ny tsy ara-dalàna, hiditra amin'ny sehatra ara-dalàna nampiana azy ireo ihany koa, ahafahan'izy ireo mahazo tombontsoa sy fanohanana bebe kokoa. Tena samihafa be mihitsy ny manko izany hoe ao anatin'ny sehatra ara-dalàna sy ny tsy ara-dalàna. Ao anatin'ny sehatra ara-dalàna zao dia afaka mandray anjara feno amin'ireo hetsika rehetra izay karakarain'ny ministera sy ny mpiara-miombon'antoka. Ohatra zao ilay resaka teo ilay hoe foire Suèvre, anisan'ny taratasy takiana amin'izany ny hoe mijoro ara-dalàna tsara ny orinasa manana ilay taratasy fanamarihana fa tena mpanao asa tanana. Dia izany hoe misy tombony izany ny fidirana ao anatin'ny sehatra ny matianina sy ny sehatra manara-dalàna. Misy ihany koa zao ohatra zao ny village artisanal izay sokatra tsy ho ela feo andalam-pamitana ny foto-drafitra asa mahakasika an'izany dia mazava ho azy fa ireo mpanao asa tanana izay sokatra hisitraka izany dia tsy maintsy mpanao asa tanana matianina sy ara-dalàna. Dia izay zany appréciana foana antsika mpanao asa tanana mba hiditra bebe kokoa anatin'izay sehatra ny ara-dalàna izay. Dia ny ataonay dia manao karazana sensibilisation foana izahay, satria matetika misy amin'izy ireny fantatra hoe aiza ny toerana misy azy dia ezahana foana zany mampafantatra azy ireo hoe miditra ao anatin'ny sehatry ny ara-dalàna foana tsika mba ahafahanareo misitraka ny tombontsoa rehetra mifanaraka amin'izay maha-matianina sy maha-ara-dalàna izay, satria tsy afaka manondrana entana zao rehefa tsy ara-dalàna tsy mijoro ara-dalàna ny orinasana dia hoe orinasa madinika sy salatsalany ary dia efa misy ny karazana taratasy mifandraika amin'izay. Raha iverenana, i Frantsa amin'izao fotoana no firenena mitazona ny laharana voalohany mpanafatra ireo vokatra asa tanana malagasy, manaraka azy Italia, Espagne, États-Unis ary Angleterre. Amin'ireo vokatra asa tanana vokarin'i Madagasikara, isan'ny be mpanafatra ireo akora azo avy amin'ny zava-maniry toy ny ravinala ampiasaina anaovana satroka sy kitapo, jirofo sy zala sy ny maro hafa, ny vato sy firavaka, ny lamba sy fitafiana, metaly sy ireo vita avy aminy ary ireo karazam-biby maro samihafa. Mianaka ny aretina gripa rehefa vanim-potoana toy izao, ireo zaza mena vava sy ireo efa nahazo taona, izany hoe ireo marefo ny 700 ireo tonga manantona mpitsabo raha ny fanadiadiana. Mety ampiditra hopitaly sy miafara amin'ny fahafatesana ny gripa raha toka amihavanina ka nahitana ny mpitsabo nanaovana fanadiadiana ny rehetra anantona toeram-pitsaboana azy mpitsabo avy hatrany vantany amin'izao izay gripa izay. Doaratsika ny Antsipriana. Ireo ankizy mena vava sy ireo olona efa nahazo taona, ny 700 amin'ireo tonga manantona tompom-pahasalamana noho ny aretina gripa sy tazo mahery izay mianaka rehefa vanim-potoana tahaka izao.
Amin'izao fotoana misy eo amin'ny endriny maro ny gripa ary mitarika amin'ny aretina hafa noho ny tsy fahampiany hery fiarovana sy ny fahalotony ny tontolo iainana ary ny fiovany ny toetry ny andro. Tsy azo heverina ho aretina maivana ny gripa. Misy ireo miditra hôpitaly noho ny tsy firarahina loatra io aretina io raha ny fanazavana. Io gripa io raha gripa sotra fotsiny amin'izao tsy dia mampaninina. Ohatran'ny hoe vitana saka malao sy anamalao isika fa ny akabetsahana zany matetika amin'izao fotoana izao no ny hery fiarovana tsy ampy dia lasa misy complication. Matetika lasa mitarika reti-teny, misy lasa bronchite, misy lasa pneumonie, misy ara lasa mivalana ny sasany, misy ara lasa tsy tonga dronono, misy lasa mifanitina le zaza matetika. Ampiny le rivotra efa maloto, ny tontolo manodidina maloto, le hery fiarovana tsy ampy vao mainka koa ampin'le fiovan'le toetrandro tapoka. Tsy maharisika ny akamaroan'ny olona ny mandeha mamonjy toeram-pitsaboana noho ny tsy fahampiany enti-manana ka lasa manao dokotera ny tena ary miafara amin'ny fahafatesana raha ny fanazavana hatrany. Tsy dia maharisika hiditra hôpitaly ny olona noho ny enti-manana dia ny hafarany zany zay manao zay azonay atao. Rehefa tsy azo atao izy moa tsy hita fa dia tratra ny tsy azo anoharina dia miafara amin'ny fahafatesana izy. Dia mampalahelo raha hoe gripa ny lasa mahafata rehefa avy eo dia aleo zany mailomailo ihany. Rehefa hita hoe tsy metimety aleo ihany mba manonia manatona toeram-pitsaboana. Ary matetika koa tsy dia mifanandrify amin'ny aretina ny zavatra ataon'ilay olona ny atokantrano. Ny fampiakarana ny hery fiarovana no fisorohana voalohany indrindra amin'ny alalan'ny fihinanana sakafo mitondra hery ho an'ny vatana sy ny fahampiany ny torimaso. Mbola sarotra ho an'ny olona sasany eto amintsika nefa ny ahita sakafo feno sy ara-pahasalamana amin'izao fotoana noho ny fahasahiranana. Misy aza indray mandeha ao anatin'ny ray andro no mahita sakafo hohanina. Anisan'ny antony tokony hanaovana vaindondra rahatra ny fahasalamam-bahoaka raha ny fanazavana. Dia izay ihany koa no entsika manakatondray ny fiarahana ho any androany ankasitrany ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Mandrapitafa ho amin'ny raha-pitsondray ary tombo kilasy tombo vavy veloma tompoko. Transformez votre intérieur avec Zinda. Zinda, mon rêve se réalise enfin. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Vous a présenté ny vaovao. Avec Yassi, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.